mankasitraka n'Andriamanitra ny amin'ity fotoanandroany ity ary misaotra ny ray aman-dreny ara-panahina fanay mba mijory tahaka an'izao misaotra ny vadika ihany koa izay manohana manosika foana amin'ny fotoana rehetra misaotra ny ekipa ray manontolo tonga eto amin'ity toeran'ity sy manohana ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra amen androany ianao dia andray herin'Andriamanitra manokana rehefa zoma tahaka izao aza atao fahazarana fa ataovy hoe andro hafa mihitsy ity androandroany ity satria andro spesial ho anao androany ninina zavatra endrasanao avy amin'Andriamanitra dia za te hiteny aminao hoe aza mbola manary toky aza mbola miravoravo tanana fa mbola be dia be ny zavatra homanin'Andriamanitra anao amen teneny eo akaikinao hoe mbola misy zavatra homanin'Andriamanitra anao tsara lavitra noho ny androany hoe tsara lavitra noho ny androany ny ampitsonao tsara lavitra noho ny maly ny ampitsonao ka ianao aza mijery ny tanymasinao fa ny zavatra izay nomanin'Andriamanitra raha mahita ianao mba efa nisy zavatra tsara mbola tsisy idiran'izany ny zavatra ho avy amen vavaka fiderana sy fiankofany ity an'io ity fa nefa androany tianome tenin'Andriamanitra anankiray ianao misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Koritianina voalohany toko 2:7 jereo ny baibolinao Koritianina voalohany 2:7 toko voalohany Koritianina voalohany toko 2 azafady amin'ny anaran'i Jesosy ao ve Koritianina voalohany toko 2:7 fa tsy 2:7 fa araky ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina naniditra tao am-ponin'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy halleluja averiko indray mandeha fa ohatra ny tsy azonao tsara ity tenin'Andriamanitra ity teneno eo akaikinao eno tsara ity tenin'Andriamanitra ity hoe fa araky ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina naniditra tao am-ponin'ny olona na inona ny efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy izay mbola tsy ren'ny sofinao na tsy mbola hitan'ny masonao tsy mbola niditra tao am-ponao no homanin'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao sy ho amin'ny hoavinao ray manontolo fa zao misy condition tenendreny eo akaikinao hoe misy condition hoe ho an'izay tia azy rehefa tian'Andriamanitra zany ianao dia misy zavatra mbola tsy hitan'ny masinao mihitsy mety ozy ianao hoe za mba efa nandray fitahiana efa hitako ny sokatsokatra zany fiainako zany efa mba naheno any mba zavatra niova ary ny zavatra tena napetrak'Andriamanitra tsara tato anatin'ny foko fa zao mihoatra lavitra noho izay no hitranga amin'ny fiainanao mihoatra lavitra noho izay no ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa ny condition dia zao mila tian'Andriamanitra ianao mila inona mila tian'Andriamanitra ianao ny antony voalohany zany hiankofantsika sy ianao an'Andriamanitra dia inona satria tia azy isika azonao ve matoza sy ianao miankohaka matoza sy ianao midera an'Andriamanitra dia satria misy fitiavana an'Andriamanitra miboiboka atao anatintsika ato misy fitiavan'Andriamanitra mirehatra ao anatinao ao sarotra ho anao no hiankohaka eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy tian'Andriamanitra ianao
lasa fiatsaram-belatsia eo anatrehan'Andriamanitra ny etsika izay ataonao. Ianao tonga eto androany io, tonga iankohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa zaho, le fitiavanao an'Andriamanitra ve tafatoetra tsara sa ve sanatria? Teneno tenanao hoe sanatria hoe tsy ho fiatsaram-belatsia. Ny fiankohofana tsy miaraka amin'ny fitiavana dia fiatsaram-belatsia. Ny mpiatsara velatsia dia ainao ny ten'Andriamanitra mahakasika amin'ny mpiatsara velatsia. Iza ny mpiatsara velatsia? Iza? Ny devoly, toetra ny demony. Dia izao, raha tianao no ankasitrahan'Andriamanitra ny fiankofanao dia izao, mila tian'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao. Ny fitiavanao an'Andriamanitra, ny fiankofanao amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra dia apietsika an'Andriamanitra any amin'ny seza fiandrianana. Apietsika an'Andriamanitra ka hitodian'Andriamanitra hoe misy zavatra mbola tsy hitany mason'ito olon'ito, misy zavatra mbola tsy henony, ary misy zavatra tsy mbola tao am-pony mihitsy, fa zany zavatra zany mihoatra lavitra noho izany no ataoko eo amin'ny fiainana. Ho hitanao fa hanomboka hisy zavatra iova amin'ny fiainanao. Andramane, rehefa zavatra ataonao amin'ny fitiavana zany dia ho hitanao fa hisy zavatra iova. Ary Andriamanitra dia atsapa mihitsy. Andriamanitra ne makatsirony amin'ny fiderahana sy fiankofana ataonao. Le fiankofana tsy hoe hira dia miankohaka ihany, fa ny fiankofana dia toe-po. Ahoana tsara? Toe-po ny fiankofana. Fa maninona raha ny miresaka toe-po foana? Za rehefa mandray olona dia ny zavatra assureko sy zavatra matetika lazaiko aminy dia izao toe-po. Teneno eo akaikinao toe-po e. Satria tena toe-ponao mihitsy le miankohaka. Zany hoe manana fitiavana ianao dia miova ho toe-po feny fiankohofana ny anatinao. Inona ny antony mahatonga ny hoe toe-po lazaina foana. Ary za rehefa tena tiako ny mampianatra n'ity toe-po ty, za rehefa mizara zavatra, manao partage na mifampizara dia toe-po io ny ana ao anatiny foana. Satria Andriamanitra dia mijery toe-po. Fa maninona ny toe-po foana ny resahana? Ny antony voalaza ao anaty Baiboly fa ny zavatra hitsarananao dia inona? Ny toe-ponao sy ny toetranao. Amen. Ny zavatra hitsarananao, any amin'ny bokin'ny Koritianina misy an'izany a, ny zavatra hitsaranantsika mbola ho tsarainy zaho ianao a, ary tsika ianao a tsy hijanona eto ambonin'ity tany ity foana. Teneno eo akaikinao fandalovana ny eto hoe tena mpiankohaka dia mazaka izay zavatra rehetra mitranga. Amen. Tadidinao ve le tantaran'ny mpianatra teny An-tsambokely? Atsangano ny tanana izay mahafantatra n'iny tantara iny, le nisy tafiotra. Mahafantatra n'iny tsara ianao, tsy andany fotoana zany anazavana iny a. Tao anaty sambokely ny mpianatra dia Jesosy tao anatin'ilay sambokely. Hitanao iny tantara iny dia ohatra anankiray, fa exemple anankiray aseho an'i Jesosy hoe izao ny zavatra tokony ataontsika. Rehefa tao Jesosy nisy tafiotra dia ny zavatra nataon'i Jesosy natory izy. Iza miteny anao fa tsy henin'i Jesosy iny rivotra be iny. Henony fa natory izy. Ny tian'i Jesosy atongavana dia izao, mila mazaka ny zavatra, mazaka zavatra rehetra ianao, mazaka ny ady andalovanao ianao, mila mazaka ianao mba hahafahanao tsy hozongozona. Hitanao, rehefa lasa tsy mazaka ianao dia le fitiavana toe-po feny fitiavanao teo lasa mihozongozona, lasa miova. Dia mila mazaka ianao. Dia hainao amin'izay naseho an'i Jesosy hoe ahoana ny fanaovana azy. Hitanao le tafiotra ny fofofofo teo, naseho an'i Jesosy hoe ny fanaovana an'iny dia izao, atao ato ambany faladia. Satria nahoana? Nandehanan'i Jesosy amin'izay le teny amin'ny ranomasina. Hitanao le teny amin'ny ranomasina ny hozongozona be iny,
ny zavatra nataon'i Jesosy dia hoe izao ny fanaovana azy. Na dia misy zavatra azy ao ambadika ao, tsy miraharaha, tsy miasa saina amin'izany, natory Jesosy. Satria fantany fa tsy ho ravany tafiotra izy. Dia ahoana nanaovan'i Jesosy an'ilay izy avy eo? Nandehanany. Gaga ny mpianatra, nijery hoe Petera, hoe fa tena Jesosy izy io. Nandeha teny ambony rano, hitsahana ao ambany faladia, ilay ady rehetra izay hitanao teo. Dia hoy izy ianao hoe inona ny ifandraisan'izany amin'ilay fiankofana. Satria rehefa diso mieritreritra problème loatra ianao, dia tsy ao anatin'ny sainao sy toe-ponao le tena iankohaka marina. Rehefa difotra ianao, dia na ianao raha tsy alaizy miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra, marina izany sa tsy marina. Ny dikan'izany dia izao, ny atao hoe tena mpiankohaka dia mazaka zavatra rehetra mitranga. Amen. Amaranako anazy dia izao, ny tantaran'i Zakaria sy Elisabeth, tonton Zaka sy tonton tati Lisa. Elisa. Ao nandritra ny taona maro nitady zaza ry zareo. Nandritra ny taona maro efa antitra izy mivady. Zay vao tonga ny anjeliny sy taminy fa hoe ahazo zaza hono izy. Fantatrao ve fa nandritra ny taona maro tsisy nafantatra hoe nandalo ady izy mivady. Fa isan'andro izy mivady dia tonga isan'andro izy i Zakaria dia tonga anao fisoronana amin'ny fotoana fanaovan'ny fisoronana. Isan'andro izy ireo dia tonga hanompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana sy amin'ny fitiavana. Fantatrao ve izany? Tsisy nafantatra hoe hay ve nandalo ady sy nandalo olana izy ireo. Satria matotra tamin'ny fanompona izy. Dia any ka hitan'Andriamanitra izany dia nivalian'Andriamanitra. Nandritra ny taona maro nitady zaza, fa tonga tamin'ny fotoana farany nomen'Andriamanitra. Na dia tao anatin'ny ady azy izy ireo dia falifaly foana mivoaka ny trano izy falifaly. Hainao ny mpanompo tsy matotra dia falifaly amin'ny fanompona, mazoto mahery amin'ny fanompona rehefa mety ny zavatra rehetra. Azonao? Ny mpanompo tsy matotra dia faly. Halleluja, mivoaka ny trano mirahira. Falifaly ery. Ary tena vonina mazoto manompo rehefa mety ny zavatra rehetra. Fa rehefa misy zavatra tsy mety ao, tsy hitanao eo izany izy, ary tsy falifaly izy. Zay ny antsoina hoe mpanompo tsy matotra. Fa ny mpanompo matotra dia falifaly izy manompo, na dia difitra ny problème azy, na dia misy zavatra miandry azy ary ao ambadika ao, na dia ao atokantrano ao raha tsisy ninina, fa mivoaka fotsiny hoe andeha hanompo andeha hanompo andeha hiankohaka, andeha hidera an'Andriamanitra, andeha hankalaza ny Andriamanitra. Na dia tsy mety aza ny zavatra ataony sy ny zavatra rehetra dia faly sy tonga miankohaka sy manompo an'Andriamanitra foana izy. Fa ny afantaranao hoe tsy matitra ity mpanompo anankiray ity dia rehefa mety ny zavatra rehetra, zay izy vao tonga manompo sy tonga miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Mazava aminao ve? Fitiniko ny afatra. Ovao ny toe-ponao raha te ho tonga mpiankohaka marina ianao. Manana toe-po feno fitiavana. Fa ny toe-po feno fitiavana miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra dia anomanan'Andriamanitra zavatra mihoatra lavitra noho izay eritreretinao, noho izay hitany masinao, noho izay reneny sy ny sofinao, noho izay ao anatin'ny fonao, ary mihoatra lavitra nomen'Andriamanitra ho an'izany olona izany. Ovao ny toetranao, ovao ny toe-ponao. Mazaka zavatra rehetra mitranga. Amen. Ireo teboka anankiroa ireo, teboka hoentinao mody androany,
ary anova ny fiainanao. Inona ny teboka voalohany? Toe-po feno fitiavana. Faharoa, mazaka ny zavatra mitranga rehetra. Dia ao anatin'izany tongava amin'izay ho mpiankohaka marina. Rehefa anananao ireo dia tonga mpiankohaka marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Amen. Iovane ny fomba fiankofanao an'Andriamanitra. Iovane ny fiainanao amin'ny alalan'ny fiankofanao an'Andriamanitra. Ary rehefa anova ny fomba fiankofanao ianao manomboka izao, dia anova ny zavatra eo amin'ny fiainanao amin'izay Andriamanitra. Amen.